hatramin'ny takatra be avy ataoko izy ohatra ny lanita. Oui. Maheno tsara, maheno tsara. Nareo maheno tsara? Efa tady hanomboka angatsy? Ny fampianarana tiako lazaina. Za zany manao présentation. Ay ve. Ity nany anarako mipetraka aty Avaraboatra Itosy. Efa ela be sao nareo tsy taty Itosy. Faly miaraka aminareo be. Zay sy Joanna Nieto. Joanna indray zao. Joanna ny anarako dia za zanaky Tina Vavimatoa. Dia faly mahita anareo koa. Zay daholo moa ny teneniko. Misy manako no feo. Ty ngamba ny manako. Oh? Maheno tsara zay. Ok. Ok, mifaly miaraba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy miaraba anareo rehetra ny amin'ny retraite spirituelle any Viper Furt. Engane mba tsy ho diso ny fiteniko anazy fa efa hianatra teny Allemand ihany tsika kelikely any a Cologne Allemagne moa zany ry olona. Satria mandeha mivantana amin'ny page Facebook ny Radio Vaovao Masoko moa isika dia manao coucou amin'ny olona rehetra. Asa raha mbola manako ihany ve ny feo amin'izany sa manahoana ny any amin'ny Facebook ihany hoe raha ohatra ka misy afaka manao commentaire kely. Nareo tsisy manako any aminareo ny feo aty amin'ny retraite. Ça va tsara ny feo anareo? Ça va tsara. Ok, tsy misy manako tsony, saotra ny Jesosy. Hijery loha hevitra anankiray tsika rehefa avy eo fa te ndao hanomana ny fotsika aloha tsika. Hanomana ny fotsika. Mety nanao voyage lavalava ianao zao vao tonga teo amin'ny toeran'io mety nisy tontolo andro lava be koa androany dia saotra ny tompontsika afaka miara-mipetraka kely tahaka an'izao. Ny hiteny amintsika ny tompontsika, hiteny amiko izy fa hiteny aminao koa. Ilay mpanjaka, ny mpanjaka sy tompon'ny tompo zany. Dia njikany mila mifantoka tsara ny amin'ny tompontsika misaotra ny nambinina nitarika ny fiderana teo moa dia andao mbola hanao hira anankiray ianareo any amin'ny retraite any dia izahay koa aty manao mihira moramora. Raha tsy mampanina anareo ndao ataontsika ilay hira hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Aza ela fatongava tao amin'ny fananay. Indraindray rehefa mihira ninyirintsika mampieritreritra hoe fa nga moa ilay fanahy tsy mbola teo mihitsy efa nga tsy efa nanana fanahy ny tompo indray tena ao anatintsika ny fanahy tompo. Fa angatantsika io fanahy masina io zao hiasa ao anatintsika mihitsy, hiasa ao amin'io efitrano misy anao io amin'izao fotoana izao. Afahanao connecté. Zay mihitsy tsara be ilay misy an'ilay resaka connexion amin'izao fotoana izao fa mila hoe connecté amin'ny tompontsika. Malalaka tsara, tsy misy zavatra manembatsembana. Raha tsy mampanina anao dia andao akipy ny maso
ny andininy voalohany sy faharoa no atao amin'io andininy io. Akipony maso fa maninona i se concentré tsika tena hifantoka amin'io Andriamanitra io hifantoka amin'ny tompontsika dia ndahoary ho ataontsika le hira. Tarihanareo any a Viperfurt. Jesus imitenena araka ny fombanao aminay izay manantena mba handre ny feonao fomba ray sy manay matsabony sy andrao ny tehino fatsisay aneony olatrao. Toizantsika izany tononkirambavaka izany. Andriamanitra ndreto tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manatona anao. Feno fifaliana ny fonay Andriamanitra hoe afaka miaraka ohatran'izao na misy des milliers de kilomètres ary manalavitra anay dia afaka eto tongotra ho eto izay miaraka amin'ity an'ity. Tena fahasoavana tsy tany ilazana azy fa feno fankasitrahana izahay. Misaotra indrindra ny amin'ny fotoana weekend afaka atokanay hoe hiantsonanao, afaka atokanay hoe hianarana aminao. Andriamanitra feno ny fanatrehanao izao fotoana izao. Feno ny fanatrehanao ny trano rehetra misy anay ao amin'ny retraite spirituelle misy an'ireo malagasy maro any Allemagne ireo any amin'izay tranonay, any misy anay amin'izay manaraka amin'ny Facebook rehetra ankehitriny. Mila anao izay tompo, tsy ny tranonay ihany fa izahay mihitsy tena fenoy anao Andriamanitra. Jesosy izay te handray avy aminao. Samy manana ny fonay daholo izahay, za tsy mahalala ny fon'izaniza ny manatrika eto fa ianao mahafantatra Jesosy, mahafantatra ny etaetanay, mahafantatra ny mavesatra raha tonga hiditra ao anatin'izao weekend izao izahay. Mahafantatra anay ianao ary mahafaly anay be ny mahafantatra an'izay hoe mahafantatra ianao fa misy fotoana tianay ho azo ny hafa ny aty anatinay fa tsy azony fa ianao mahazo dia mahafinaritra be izany. Tompo mitenena aminay amin'ity anio ity. Tompo mitenena aminay ao anatin'izao weekend izao. Tena misy fanavaozam-panahy, misy fifoazana indray ataonao aty anatin'ny fiainanay. Mankasitraka anao sady ny amin'ny ataonao sokafo ny vavahady-tsainy tsirairay avy. Miara-mangataka ny fanahin'ny fanambarana, ny fanahina fahendrena, ny fanahiny fahazavan-tsainy izay izao. Ahafantaranay ianao Andriamanitra. Tsy ho fantatray mahabelobe anay fotsiny fa tena ho fantatray ho pratika amin'ny fiainanay mihitsy. Tena misy dikany hoe kristianina izay, misy dikany hoe efa novonjenao izahay ary misy mahasamihafa anay amin'ny hafa. Dia rainay ianao tompo amin'izany, mitenena personnellement amin'ny olona tsirairay amin'ity anio ity ary amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Ny lohahevitrintsika amin'ity weekend tsika rehetra ity, ny dikan'ilay weekend androany zoma, rapito sabotsy dia amin'ny lahady ny zavatra tiantsika hiaviana dia ny hoe ahoana reny fomba atao mba hahatonga ny hoe mamoa be ny fiainako. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay tsotra dia hoe le secret d'une vie chrétienne fructueuse. Te hanana an'izany daholo. Secret of fruitful
Christian life zay zany le tiatsika atao amin'ny tsian'ity a samy efa manana ny idéany amin'izany daholo ny tsirairay avy fa anontany tompontsika hoe inona ny taridalan'i Jesosy ao anatiny amin'ny fiainantsika rehetra tsika te ampisainanao anao aloha ankehitriny hoe ohatrany ahoana ny antsoina hoe fiainana aminao samy miray hevitra tsika hoe dikany hoe fiainana rehefa tsapanao hoe nisy dikany fisianao any nisy ohatrany hoe manao zavatra ianao a de lasa mety le izy na omby le izy misy vokany le izy de zay ianao no miteny hoe tena tsara kosa zany fiainako zany matetika ny mampamono tena ny olona de rehefa tsy fantany tsara ny antom-pisiny tsy fantany ny antom-pisiny ary indrindra rehefa hitany hoe sady tsy makaiza ny fiainany de lasa mampite hamono tena mety efa tonga tamina toerana ohatrany koa ianao tamin'ny fiainanao fa androany ny tompontsika te hiresaka amintsika hoe ahoana ary zany manana fiainana mamobe faniriana ny anatintsika mihitsy zany raha nareo any Allemagne any zao matonareo nandeha tany mety misy olona avy any Angleterre misy olona avy any France miaraka aminareo manao retraite ao ny olona rehetra samy manana zay faniriana zay mihitsy hoe ny any fiainako tiako raha za zao mba lasa inona zao ny tianao inona zao ny antsoina hoe tena mamokatra ny fiainanao rehefa vita ve ny fianaranao na mahazo vady tsara ve ianao na samy manana ny définition ny antsoina hoe mamokatra fa aty anatitsika zay etaeta hoe te hamokatra ary zay tsy hoe tonga tao anatitsika fotsiny fa amin'ny maha olona namboarin'Andriamanitra atsika satria tsika hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis toko voalohany de tenin'ny tompo hoe nokrean'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra mba ho tahaka ny endriny tsika nokrean'Andriamanitra amin'ny imaginy nidikany hoe imagin'Andriamanitra misy an'le vinan'Andriamanitra le vision nataony any anatinao koa zay vision zay de le ianao mamokatra tena tediavin'Andriamanitra mihitsy ianao hamokatra tian'Andriamanitra ny fiainanao hamokatra misy tenin'Andriamanitra zao ho jerentsika efa hainao tsara ty tenin'Andriamanitra ty fa averintsika Jaona toko 5:10 aloha jerentsika eo amin'ny andininy 9:10 Jaona toko 5:10 eo amin'ny andininy 9:10 zao ny voasoratra hoe fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy nareo no nifidy Jesosy Kristy no miteny tsy nareo izy no nifidy fa za no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo tsy ianareo no nifidy fa za no nifidy anareo tsy ianao no nifidy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nifidy anao ary averiny aminao tsara nanomboka tany amin'ny Jeremia tsy hoe nanomboka fa ny bokin'ny Jeremia toko voalohany andininy 5 de apatsahivon'ny tompo amintsika hoe mbola tsy tany ekibo mamanareo anao no efa fantatra Andriamanitra ianao io fa fantatra Andriamanitra de fantany tsy hoe fantany fotsiny de hoe misy an'izany nambininy zany misy an'izany domony zany tsy zay fotsiny fa fantany de notendreny ary nofidino izy eto amin'ity andininy 4:12 amin'ny toko 5:10 ty nofidiny aninona tsy hoe nofidiny fotsiny comme ça de hoe ao fotsiny zay mba metimety aminao ao atao fa nofidinitsika sy ianao mba handeha sy hamoa de tsy hoe n'importe quel fruit hoe vokatra mety daholo zay avoakanao ao mety daholo tsy mety daholo ka fa vo maharitra vo misy valeur éternelle zay ny vo andrasan'Andriamanitra amintsika tsy hoe ny zavatra tiatsika hiaviana aloha zany zao de ity hoe tsy hoe fanirianao fotsiny hoe ndry raha mba zazany mba mamokatra mba mety ny zany amin'ny fiainako tsara ery raha mba mety tsy hoe tsy mijanona faniriana ka mety hiteny ianao hoe na mety rangana tsy mety tsy maninona fa fiainako io tsy afaka manao an'izay ianao tena asa raha azonao an-tsaina io tenin'Andriamanitra io miteny hoe nanendry anareo mba handeha sy hamoa takian'Andriamanitra ianao hamoa tsy hoe fotsiny hoe tsy maninona ianao na mamoa na tsy mamoa fa takian'Andriamanitra ianao mba hamoa
ao anatin'io hoe takian'Andriamanitra io a misy teny tsy tena mahafinaritra fa ienotsika aloha zao any a ao amin'io jaona toko 5:10 ihany andonge atsika amaky kely ary amin'ny andinin'ny voalohany a andininy faharoa jaona toko 5:10 dia ny andininy voalohany sy faharoa zao ny tenin'i Jesosy Kristy milaza hoe zany tena voaloboka ho ny tompo ary ny raiko a no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia atahoana areo safosafona kely ve esorina asa raha azonao an-tsaina moa ny dikan'izany hoe esorina raha ohatra tsika mbola miampita ary ambanimbany ary amin'ny andininy fahaenina misy teny somary masika koa ao nefa mila vakiana ihany zao le teny raha misy tsy miray amiko a dia atahoana izy ariny ivelany tahaka ny sampany izy a ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo a dia ho may te hanazava aminao a amin'ity an'ity fa Andriamanitra tsy misangisangy Andriamanitra raha namboatra anao a dia manana fikasana tsara tany an-tsaina izy ny antony nanamboarany anao mba handesy hamoa ianao ary raha ohatra ianao tsy mamoa tena mpamindra fo mihitsy ny Andriamanitra tsika tena mpamindra fo izy fa asehony amintsika koa ny fahasaity anankiray androany fa Andriamanitra afaka miteny amintsika hoe rehefa tsy mamoa tsika dia esorina misy teny mbola tsy tena mahafinaritra ihany koa aloha mbola averiko aminao kely marika toko 2:10 izay teny izay afa-dio kely andray ny baibolinao hoe marika toko 2:10 misy tantara efa hainao ty tantara ty marika toko 2:10 ary amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ary hitanao ny tantara andrasony evakitsika manomboka eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe marika 2:10 a zao ny voasoratra ao ary no ny ampitson'iny a rehefa niala tany Betania izy ry zareo aloha ny tia nilazaina amin'io tsy hoe izy olona ray fa Jesosy mpianatra io tantarain'io dia rehefa niala tany Betania izy a dia nona Jesosy ary natsinjo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra ery izy dia nakeo fa toa hita voany aminy kanjo no ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita ninina afa-tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ngeny tao mpamoazany aviavy ary Jesosy namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana voa aminao itsony mandrakizay ary ny mpianany a nahare izany hoy angamba ianao hoe ianaraka ny tena hidiran'le tantaraka io hazo aviavy ny raketiny tompo tato anatiny ty baiboly ty mihitsy io parti kely io mba hampieritreritra antsika sy anao ny amin'ny resaka voa fa i Jesosy rehefa nona ary lazaiko anao fa nona ny tompo a 2020 a tena nona Andriamanitra ianao hoe mieritreritra fa manina raha misy problema be da be ohatr'izao maneran-tany nona Andriamanitra nona mitady olona mamoa mitady voa izy ravako ka raha nona ve ny tompo ny fanontaniana mipetraka androany dia hoe mahita voa amin'ny fiainantsika ve izy mahita voa amin'ny fiainantsika ve izy jereo anie io tenin'Andriamanitra io hoe tsika sy ianao mahafantatra an'io Andriamanitra io tsara fantatra hoe Andriamanitra tena mita io Andriamanitra io tiantsika izany a hoe mita Andriamanitra rehefa mamaky Deutéronomie toko 7:20 ianao tsy sambatra be efa hainao moa izany Deutéronomie 28 izany tonga dia fahasoavana fa fantatrao moa fa andininy 90 mahery ny Deutéronomie toko 7:20 andininy 13 voalohany ihany ny fitahiana ao anatin'io fa manomboka any amin'ny andininy 15 ozona daholo indraindray tsika tsy te hainao izany hoe fa maninona koa raha nefa indraindray ianao rehefa mamaky baiboly le ohatrany an'iny dia tianao hoe amaky baiboly raha vao misy resaka hoe voaozony ianao raha miditra voaozony aiza kosa pio any izany fa aleo zavatra hafa tsy ataon'izany ny baiboly vakiana daholo mihitsy misy dikany matoa ao le izy ny dikany ao anatin'io a Andriamanitra tena mitahantsika fa mampiseho antsika koa izy ao amin'ny Deutéronomie toko 7:7 dia miteny mazava izy hoe
miantso ny lanitra sy ny tany any io ho vavolombelona fa ataoko eo anatrehanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny ozina, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Amin'ny fotoana rehetrarehetra amin'ny fiainantsika manana soatsika, manana safidy. I safidy hoe ho ao amin'ny fitahian'Andriamanitra sa ho ao amin'ny fanozonan'Andriamanitra. Ohatra mahasosotra be mihainao izany hoe aiza kosa ve dia Andriamanitra dia manozona. Fa izay jerentsika eto amin'ity marka 11 ity ao anatin'io marka 11 dia hitantsika Jesosy inona nataony Tompo? Nahita aviavy ange ny Tompo e. Dia rehefa nahita aviavy ny Tompo ka naona izy, dia raina ny Tompo. Misy tanora, misy tsy tanora ihany moa nareo fa tsy hoe misy antitra e, fa misy olona e. Misy olona maromaro izay hita hoe wow, ireo misy olona mangetaeta amin'ny Tompo fina ny ataondreo weekend dia lozany mijery an'ity vidéo ty dia ny sasany makato amin'ity retraite ty. Ohatra ny tena zao ngamba ny antsoina hoe fruit tena tsara kosa ngamba za fruit izany lazaiko anao mihitsy ravako fa tsy zao ny antsoina hoe fruit. Tsy hoe fruit akory zao io ataonao mipetraka eo io fa io ny antsoina hoe ravina. Tena ohatra n'le aviavy ny Betania. Tsara be le ravina, mampite ahita fruit any anatiny. Satria zao mila azonao tsara ny teoria n'itony aviavy tony. Izany aloha lazay ny manam-pahaizana hoe ny fomba fanirin'ny figue ny aviavy mandeha aloha ny voniny dia izay vao mandeha ny raviny. Azonao fe ny dikan'izany. Mandeha aloha ny fruit-any dia mandeha ny raviny. Ny dikan'io raha ohatra zany ka misy hazo anankiray efa misy ravina betsaka raha aviavy ny resahany, dia normalement rehefa ingaina kely ohatr'izao zany le raviny dia mahita inona tsika? Io eny! Ary izay indrindra ny nataon'ny Tompo. Nahita le ravina izy ao anatin'ny anoanany dia ningainy kely. Fa tsy nahita ninona izy. Zao ny fanontaniana hoe mahita anao io zao ny Tompo, mahita anao io zao ny Tompo. Fa io intéressé amin'ny zava-panahy ianao. Fa zany tsy mbola midika hoe porter fruit ianao, misy voa. Ianao ve raha ingainy Tompo kely? Dina zao ny hitan'ny Tompo ambaninao ao. Tsy hoe ambaninao aiza moa fa any aminao any, any anatinao any. Inona zao ny fruit any aminao? Fa jerenao rehefa tsy nahita fruit ny Tompo. Qu'est-ce qu'il a fait? Nataon'ny Tompo dia tena gravy ange. Nanozona ny Tompo ireo olona. Azonao tsaina moa zany, nozony ny Tompo ary grave rehefa ny Tompo ny manozona. Jerenao ny toy an'io tantara io. Fa ny texte sasany amin'ny filazantsara tonga dia niteny hoe teo no eo io tonga dia naninona? Maina teo no eo, nalazo teo no eo. Any amin'ny texte hafa hoe niverina ry zareo ny ampisy dia gara hoe ary toa nalazo. Manaona kay ny fiainanao zao hoe ny antongava-tsika ao anatin'izao weekend zao dia andinika tsara. Le fiainana tsy hoe mandeha fotsiny dia hoe ka mba velona aloha fa tsy tratry ny Covid dia maty. Mety tratry ny Covid ihany moa fa velona. Fa tsy hoe velona dia velona. Fa velona maninona ianao? Inona raha hazo zany ianao io zao? Raha hazo ianao dia hazo manahoana? Hazo mandravona be ve? Sa hazo misy voniny? Fa ny Tompo dia mitady aminao hoe misy voa ianao. Ndao mbola mijery texte kely anankiray aloha tsika. Misy tenin'Andriamanitra mbola tsy mahafinaritra ihany fa tsy maninona fa jerena. Any Apokalipsy 7. Enonao indray ty Apokalipsy ty. Apokalipsy 7 andinin'ny 15 manomboka jerentsika. Zao aloha ny zavatra teneniko anao mialohan'ny hamakitsika an'io. Rehefa samy mipetraka eto ohatr'izao nge any anaty samy any an-tranony any zany ny hafa mijery an'ity dia nga moa ianao nge zao hitako eo za zany zao mahita tena masina nga ianao ty tena. Zay zany zao fahitako azy. Mety zay koa zao ny image ataonao amin'ny hafa. Amin'izao fotoana ny vanim-potoana iainantsika zao tena henjana be mihitsy ny fanamboarana ny image.
indrindra moa rehefa manao selfie kony amboarina tsara fa ianao aza mieritreritra mihitsy hoe iny sarin'le olona PDP any e inona iny hoe iny ve ny maha izy azy mety iny ny tiano aseho fa zao mety misy sary tianao aseho amin'ny mpiara-manao retraite aminao, mety misy sary tianao aseho amin'ny olona fantatrao, fa Andriamanitra tsy azo dupena, tsy azo fitahana. Enonao ny 5:15 amin'ny Apokalipsy 3:7. Zao ny tenin'Andriamanitra hoe fantatro ny asanao. Fantatrao moa fa fantatr'Andriamanitra ny asanao. Fantany ange. Ndra ianao mieritreritra hoe atao ambomboarina kely ohatry ity, anao fantatr'Andriamanitra tsara ny asanao. Enonao ny toy an'ity teny ity, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Gravy. Aleo mangatsika na ho mafana ianao. 5:12 tsika fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa ahoana. Ai. Azafady tompoko. Alohan'ny vavan'Andriamanitra hony. Indraindray misy teny ato anatin'ity Baiboly ity mahavariana mihitsy ny tsy hoe sary fotsiny ambaran'Andriamanitra fa le any anatin'ny fony any ange miteneniny amintsika e. Tena fotoam-pamoazana antsika sy ianao zao 2020 zao. Mamoa antsika ange ny tompo e. Mamoa antsika ny tompo hoe za tsy mila kristianina matimaty. Inona re zany zao ny afaka hikalifiena antsika sy ianao ity zao hoe ianao aza mieritreritra ho lafa mihitsy tsy mieritreritra mihitsy tena hiralina mihitsy zany tonga dia matimaty tsisy anaovana ninona mihitsy. Ianao zao jerena. Ianao sy ny tompo nge no miresaka e. Za sy ny tompo. Ndrao dia miteny aminao ny tompo hoe fantatro ny asanao. Fa tsy mafana tsy mangatsika. Azonao an-tsaina moa. Za tena lasa saina mihitsy amin'ny fiainantsika. Rehefa any ampitan-dranomasina reo any malasa saina mihitsy dia ity. Fa maninona raha ny firenena mandroso entre guillemets, maninona ny firenena mandroso tsy mivavaka fa mandroso. Fa maninona ny firenetsika tsika sy ianao zany le malagasy kely izay ambara fa atsasakitsika hono dia mivavaka. Fa maninona le firenena mivavaka entre guillemets dia mahantra. Mieritreritra raha afaka hoe ny problema dia ity. Io ny tenin'Andriamanitra mazava tsara. Aleon'Andriamanitra mangatsika tonga dia miteny hoe zay tsy resaka mivavaka izany. Na ianao mangatsika, na ianao mafana. Fa raha ianao eo ampovoany hoe matimaty dia ny tompo hoe azonao an-tsaina ve fa tsy hoe mampisy nausée, tsy hoe misalebolebo Andriamanitra reto mijery anareo Ianao ve fa nisy fotoana nioka? Saina ange ny zavatra marikiriko indrindra eny aza saina ela be fa mahasosotra be mieritreritra azy. Fa marikiriko ohatr'izany ny fahitan'Andriamanitra ny olona sady tsy mafana tsy mangatsika. Inona moa zany? Le olona be raviny be. Be raviny be. Ny ankabeazan'ny mpino dia ataontsika aoka izay amin'ity weekend ity raha sanatria mbola tsika izay dia be raviny be. Mandeha mivavaka. Fantatrao moa fa ravina tsara tara be misy le mandeha mivavaka rehefa lahady na rehefa misy vondrom-bavaka isan-karazany. Tena tsy miteny anao mihitsy hoe tsy ilaina. Tena ilaina. Fa tsara be raha ohatra koa aloha ianao hoe hazo jerena ianao izany dia hitanao le hazo any atsimo le maina kely ireny. Mety misy amintsika izany na ravina raha tsisy. Saotra ny tompo fa mamonjy antsika ny tompo, mamonjy antsika ny tompo. Fa aza mionona amin'ny hoe ravina. Fa andao tsika hijery hoe mila fruit Andriamanitra. Izany ny dikany hoe olona mafana, olona mamoa. Fa le izy tsy hoe mamoa kely. Ndao hiverina any amin'ny Jaona 5:12 tsika fa ao tsika nivezivezy kely ao anatin'izao fampianarantsika izao. Azonao tsara mihitsy izany izay hoe raha tsorina be izany dia ity. Rehefa nanaiky ho kristianina ianao nanaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao dia tsy manana choix ianao. Tsy hoe tsy manana choix tiako lazaina anao. Ao anatin'ny fitiavan'ny tompo meny tompo choix tsika. Fa
mitaky aminao Andriamanitra hoe aizany vo. Ary raha ohatra ka tsisy vo, alohan'ny hijerena an'ilay Jaona toko 5:10 aloha, azafady vetivety, jerena vetivety ny Matthieu toko 7. Enonao Matthieu toko 7 a? Andiny 5:10 manomboka avakitsika. Matthieu toko 7 manomboka eo amin'ny andiny 5:10 zao ny voasoratra. Mitandreminareo a, mianaran'i Jesosy vakina. Mitandreminareo fa andreo ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafinondry fa ao anatiny dia ambody mito izy. Andiny 6:12 ahoana ho izy? Ny vony no ahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny hazo rehetra dia ny hazo tsara rehetra dia mamoa voatsara. Fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voaratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voatsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia atahoana? Kapaina ny ianareo dia atsipy any anaty afo. Ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Mila misaintsaina mihitsy tsika. Mila mandinika hoe tompo aiza ho aiza moa ny vo avokako amin'ny fiainana. Iverinao ao amin'ny Jaona toko 5:10 zany tsika asianao zao. Any manahoana sy manahoana. Aleo vakitsika mihitsy aloha ny andiny voalohany hatramin'ny andiny 10. Any vakiko miadana amin'ny anaran'i Jesosy. Zany tena voaloboka, Jesosy Kristy ilay miteny ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo nareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Zany voaloboka nareo ny sampany izay miray amiko ary zao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany izy tahaka ny sampany ka malazo, ary angonina izy ka atsipy any anaty afo dia ho may. Raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Zany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro nareo. Tahaka ny itiavan'ny ray no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako nareo. Raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Raha mijery ny texte io tsika, sûrement tsy vao zao ianao vao nahaino an'io. Na tsy tena natao an'izao ary izy dia tadidinao zany voaloboka. Ny raiko mpamboatra. Tadidinao tsenjery fa tsy le izy tadiditsika tsenjery, fa le izy voaraitsika tsara. Raha mijery an'io texte io tsika dia misy teny miverimberina mot-clé. Raha te hamoa be tsika, raha te hamoa tsika ary hamoa be, tsy misy hevitra. Tenenin'ny tompo tsara eo amin'ny andiny 4 sy 5. Tsisy hevitra hafa mihitsy na kely aza. Sao ianao mieritreritra hoe hanao an'ity astuce ity dia ity koa, tsisy. Fa ny tenin'ny tompo mazava be. Hoy ny teniny hoe tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Andiny 5 tapany faharoa, izay miray amiko ary zao ao aminy dia maninona izy? Mamoa be. Misy teny miverimberina ao anatin'io texte io dia ny teny hoe miray tomoera, miverimberina foana, mitoetra tahaka an'izay. Rehefa fehezintsika dia ity, raha ohatra ianao te manapa-kevitra ianao zany, fantatro ange fa ny anatinao zao efa miredareda mihitsy hoe tiana alefasoara fa za te hamoa be, so dia zany mahatonga ny ozona amin'ny fiainako. Saotra ny tompo fa manapa-kevitra tsika. Fa ao anatin'io mila azonao tsara, fa tsy misy hevitra hafa ankoatra ny hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra. Izay ny antony temantsika hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra. Raha te hanana fiainana fructueuse ianao, fruitful, raha te hanana an'izay ianao, ny hevitra
omeny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ihany no marina. Tsisy ankoatr'izay. Mila mitoetra ao amin'i Jesosy tsika. Mitoetra ao amin'Andriamanitra. Izany ange efa ohatry ny efa heninao ihany. Fa inona ny dikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra? Inona ny dikany hoe mitoetra? Izay ilay ho velarintsika, atombokantsika kely androany, velarintsika tsara rapitso sy amin'ny alahady. Misy le mitoetra ao amin'Andriamanitra io, misy toko anankitelo izy io. Ianao ve efa nahita toko telo mamasana andron'ny malagasy? Tadidinao ve izany vilany nongo be amin'ny malagasy izany? Tadidinao izany misy an'ilay toko anankitelo, toko vato, iray, roa, telo, dia apetraka eo amboniny eo ilay vilany. Voilà! Ianao izany izao hahandro fiainana be da be. Ny dikany hoe mamono fiainanao misy tsirom-piainana hoentinao amin'ny hafa. Misy fiainana hoentinao e. Rehefa mandeha amin'ny fitoerana anankiray ianao, mandeha any anaty métro ianao, mandeha any anaty bus ianao, dia ny fisianao mihitsy mitondra fiainana ho an'ny hafa. Misy olona nge reto misy olona tena mitondra, tsy mitondra fiainana izy fa mitondra fahafatesana ho an'ny hafa, ny fisiany. Misy dadan'olona, misy ray mpianakaviana, vao miditra ny trano, mbola any am-bavahady ary izy, dia efa mitsoaka daholo ny ao an-trano. Indrairainareo ankizy fa mivembena. Dia mitsoaka hatramin'ny saka kely ary mety miafina, fa matahotra. Azonao an-tsaina ny dikany hoe mamoa ianao rehefa mihinana voa aminao ny olona. Rehefa mifandray aminao ny olona, dia maheno ny olona hoe kay, matsiro Ianao ve zany zao rehefa mandeha eny dia mampatonga ny olona miteny hoe ay, soa ihany iny fa lasa any, efa tsy atsony ve ranony? Zany ve ny fiainana zarainao? Sa vao miditra ianao dia ohatran'ny soulagé daholo ny olona hoe ao ve ihany na manatrika aho? Tsara kosa! Zay le fiainana. Eritrereto zany hoe mahandro fiainantsika ao anaty vilany be anao. Raha vao tsy toko anankitelo io, tsy mety le izy fa mitongilana amin'ny vilany dia raraka daholo ny ranom-bary. Azonao tsaina fa mila toko anankitelo mihitsy. Zay io ambarany io Jaona toko 5:10 ambarany io. Inona le toko anankitelo? Ny dikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra, ny toko iray voalohany dia mitoetra ao amin'ny vavaka. Hitanao teneniny eo amin'ny 7 ilay izy. Angatao izay tianareo ninina fa ho tonga aminareo. Ny anankiray ny toko anankiray mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy ilay tenin Jesosy hoe raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ampy izay anankiroa izay. Fa ny toko anankiray fahatelo dia mitoetra ao amin'ny 9:7 ijerevantsika azy, fa amin'ny alahady tsika ny ampivelatra an'io tsara. Mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy anao. Androany tsika amaranantsika ny resakantsika androany dia andao ho raisintsika manokana le hoe mitoetra amin'ny vavaka. Tsy afaka le izy tsy mety le izy raha ataonao hoe ny anatina rehefa mivavaka fotsiny dia efa sava. Raha izany fotsiny ny ataonao dia le vato anankiray zany, ohatran'ny hoe vato toko anankitelo mantsy zany le izy. Mino fa azonao an-tsaina. Ka le vato anankiray ngeza be, dia le vato anankiray ohatran'ny le fanaovanao tsobato ireny. Azonao ve zany? Tena mitongilana ny vilaninao, very daholo ny fiainana. Fa mila ataonao en équilibre tsara izy telo. Mitoetra ao amin'ny vavaka, mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mitoetra ao amin'ny fitiavan'i Jesosy anao. Ao anatin'io ary, ndao tsika hijeran'ilay hoe mitoetra ao amin'ny vavaka. Amin'ity alina ity. Izany mivavaka izany efa tantara, efa mpandeha foana, efa filma efa heninao. Fa hampatsiahivon'ny tompo aminao androany.
fa tena ao loharano ny famoazana. Ny vavaka fantatrao tsara midikany hoe vavaka dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra, firesahantsika amin'Andriamanitra, resaka hifanaovantsika amin'Andriamanitra. Le izy ange vavaka fotsiny fomba hiantsoana azy fa resaka le izy. Ohatrany hoe ndeha hiresaka amin'ny patroanay ndeha hiresaka amin'ny vadiko ndeha hiresaka amin'ny Joanna ndeha hiresaka ohatran'izay. Fa rehefa Andriamanitra no hiresahana dia vavaka ny fomba hitenenana azy. Tiako raisina aminao tsara izay hevitra izay satria na le hoe vavaka ary indraindray misy zavatra ohatrany hoe tonga dia bloqué zany tsika. Misy ohatra mieritreritra hoe mila formule na mila za tsy mahay mivavaka ka. Nisy fotoana nandeha nitory-teny tany amin'ny fiangonana anankiray izay dia diakona be tabeny teo dia miteny pastera hoe iza ny hivavaka. Dia mifanditra daholo le diakona tsisy vavaka. Hitanao ny devoly dia amitaka antsika, ampieritreritra antsika hoe c'est très difficile de prier. Nefa kay c'est pas du tout difficile. Fa mandoatra ny fotsika eo anatrehan'ny tompontsika. Ny vavaka, izay zao ny resantsika asianao. Misy secret kely anankiray tenenin'ny tompo amintsika eo amin'ny Matthieu. Aza mbola Matthieu aloha. Andao aloha makany amin'ny salamitsika. Salamina laza be tamin'ity taona ity. Hainao tsara e. Ngamba zao efa tady ho laninao tsenjery. Eny re andininy voalohany ihany raisitsika. Salamo faha 1:50. Salamo faha 1:50. Zao le teny ao amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany aloka ny tsy toa. Ny mitoetra, hitanao misy mot miverina le tary amin'ny jaona toko 15 dia miverina eto amin'ity salamo ity. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra. Mitoetra tsy hoe no mandalo tsy mandalondalo. Zay nge ny contraire ny hoe mitoetra. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany aloka ny tsy toa. Iresaka an'ilay hoe mitoetra isika, mitoetra ao amin'Andriamanitra. Tsika asianao io zao, ianao io zao tamin'ny ovinana nandray an'i Jesosy ho tomponao sy ho mpamonjy ao fiainanao oviana. Efa tena 10 taona ny sasany. Ny sasany tamin'ny taona lasa, tamin'ny 2 taona, tsy miankina amin'ny hoe tamin'ny 4 taona. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity, ianao ve zao mitoetra ao amin'i Jesosy, mitoetra amin'ny communication amin'ny tompo. Iny téléphone-nanao iny tena mety amin'ilay izy mihitsy, amin'ilay illustration an'ilay izy. Rehefa amin'ny toerana misy internet matanjaka, ohatra zany hoe misy wifi. Wifi samy mahazo wifi daholo tsika. Mahazo ny dikany hoe wifi. Wifi zany misy réseau afaka mahazo réseau ianao tsy misy fil, tsy misy câble samihafa. Ohatran'izay ilay sary amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tahaka ny hoe ny vavaka ohatran'ny téléphone, moyen pour communiquer avec Dieu. Dia ao amin'io téléphone-nanao io ianao no manindry an'le wifi kelinao iny na manindry an'le données mobile mba ho tonga hoe connecté ianao. Fa ohatr'izay mihitsy koa ny vavaka. Ianao no manindry. Ianao no misafidy hoe za ve hitoetra sa za handalo. Impirimpiry ianao zao no nandalo tao amin'io Andriamanitra io mandalo. Mahatadidy misakafo ianao dia indraindray raha moa efa na hinana 5 sotro ianao vao tadidina hoe ohatra irery olona ohatry ny adiniko ny vavaka. Hitanao mandalo. Rehefa soa ihany fa misy zavatra manahirana amin'ny fiainana, fa raha tsy izany mety tsy tadidy mihitsy hoe mila miconnecta kay. Miconnecta amin'Andriamanitra. Mitadiavin'Andriamanitra aminao zany amin'izao manaraka rehetra izao mba ho fruitful na hoe misy vokatra be ny fiainanao. Dia tsy ho pipianao kely hoe piana kely indray aloha connexion. Aloha za rery fa haiko rangaha. Fa
alefanao foana ny connexion anao amin'ny fotoana rehetra. Ny avy any amin'Andriamanitra nge illimité be te télécharge zany ange ny dikany jaona toko 5:15 hitanao miteny izy hoe angatao zay tianareo. Andraso aloha zany misy le teny hoy izy hoe angatao zay tianareo, tsy hoe ny sasatsasany ihany a, tsy ny sasatsasany ihany fa angatao ny rehetra ny tianareo, ninninona hony ianao moa zany ninninna azonao angatahana de ho azonareo zany. Zany ny herin'ny vavaka fa tsy mahazo mandeha rery le izy fa tsy maintsy miaraka amin'le vato anankiray de le tokony le hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Androantsika te hijery aloha ao anatin'izao hoe ahoana le mitoetra ao amin'ny vavaka. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra. Hitanao ny dikany hoe mitoetra ao amin'ny vavaka, mitoetra ao amin'ny fierena an'Andriamanitra. Mety nareo any ampitan-dranomasina any mantsy zao ohatra ny efa ela be zao nareo tsy niteny gasy eny miteny gasy tsara foana koa nareo. Tazolo tsara ny teny malagasitsika. Fierena, hainao ve ny dikan'izany? Ny fierena zany toerana miafina. De miafinao, mihery, miafina. Au fait zany io Andriamanitra io manana fitoerana miafina, tiany hanafenana anao, fa ianao zay misafidy ny toetra ao aminy no tafa-mitoetra ao amin'ilay izy, tafiditra ao, mipetraka ao amin'ilay fierena. Ina nga zay fierena zay? Misy toerana secret kely. Hitanao sary any anaty saiko de ity. Andriamanitra io miantso antsika sy ianao hoe avia ndaontsika sy ianao akany amin'ny toerana secret kely. Hitanao raha manana olon-tiana ianao zao na taminareo mety efa mivady hono zany nareo fa misy fotoana rehefa misy olona tianao de satrinareo nareo roa ihany ane misy an'izay. Fa Andriamanitra te hiantso anao. Hitanao le teniny hoe mivavaka aza mitsahatra. Tsy teny alefa fotsiny amin'izao fa antsony aminao hoe avia tsika sy ianao. Ndao moa tsika sy ianao rery ho any amin'ny toerana secret. Jerenao ny Matthieu toko fahenina. Avadio kely ny baibolinao vetivety. Enonao ny tenen'ny tompontsika. Matthieu toko fahenina. Andinin'ny fahenina. Zao ny voasoratra. Fa ianao kosa raha mivavaka de midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao de mivavaha amin'ny rainao izay aizara le rainao, aiza izy ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Io Andriamanitra raitsika io ny tediavin'Andriamanitra anao raha te hanana fiainana mamokatra be anao, tena henony manodidina anao hoe kay iny olona iny aloha de hafa mihitsy ny fisiny. Te hanana qualité de vie ve ianao? Manana prière de qualité. Ny qualité an'ny vavaka anao, ny kalitao an'ny vavaka anao ny mamaritra hoe ohatry ny ahoana ny kalitao an'ny fruit avoakanao. Ny tompo miantso anao manokana. Ndao hanana fotoana manokana miaraka aminy. Ianao ve manana fotoana manokana miaraka amin'ny tompo? Io Andriamanitra io te hanana fotoana manokana. Zao ny sary afako. Ohatran'le sarina mpifankatia teo. Aza sorena ny sofinao maheno an'ity zavatra teneniko ity aza sorena ny sofinao fa miteny be aty anatiko le izy de zaraiko aminao amin'le fomba azahoako azy. Hitanao ny mpifankatia mampiaraka. Asa moa tsy haiko zay filazan'izany any Allemagne any de tsy fantatro filazan'izany fa hainao zany dika zany hoe mampiaraka. Ie, hainao. Olona roa mifankatia, lehilahy sy vehivavy fa tsy hoe vehivavy sy vehivavy lehilahy sy vehivavy mifankatia de
miaraka any amin'ny toerana anankiray ry zay le izy fantatra moa fa Andriamanitra raha miteny anao an'io salamy faraika amin'ny sivifolo andiny voalohany io miteny anao amin'io Matthieu toko fahenina andiny fahenina io te hiteny aminao izy hoe zaho mba te hampiaraka aminao azonao tsaina ve zany ange midikany hoe vavaka te hampiaraka aminao ny tompo sany ianao ve rehefa misy olona be da be ihany zay vao mety rehefa misy olona rehefa be olona loatra mety amin'ny mihitsy tena masina izy tena mivavaka mihitsy izy rehefa be olona loatra zao fa raha vao izy rery tsy manana fotoana mitokana miaraka amin'ny tompo mihitsy androany tsy le zavatra hitan'ny olona tsy zay ny travayentsika voalohany fa le enao sy ny tompo te hampiaraka iaraka aminao ny tompo andaotsika sy ianao hanapa-kevitra hanana fotoana manokana ao anatin'le rotoroton'ny fiainanao isan'andro hampiarahana amin'io Jesosy io manana ve ianao efa manana ve ianao raha mbola tsy manana an'izany ianao dia lazaiko anao hoe androany manapa-kevitra ianao ataotsika an'izay ny fiainana manomboka izao ianao miaino anay io nge te hiteny hoe ketina manomboka izao dia hivavaka reter fa hivavaka rehefa manao retraite spirituelle ohatra anareo any Viperfort ohatran'io dia tena mafana be mihitsy fo rehefa aveo hivavaka be zao tonga ny herinandro tsy tadidy hatramin'ny inona moa le thème natao tany amin'le weekend hoy mandray le fampianarana nge mahafinaritra fa tsisy ravina mabe ravina be raha ohatra ka tsy mitoetra ao anatin'ilay zavatra nyraisintsika ny ataontsika ny fanambintsika zany zao rehefa tapitra ny resakintsika eto rehefa aveo mety mbola metraka fanontaniana nareo any ampitany rehefa tapitra ny resakintsika tsy maintsy manapa-kevitra ianao io tsy mety fotsiny hoe alefa azo fa hivavaka tsy mety ny devoly le fahavalontsika araka ny Efesiana toko fahenina andiny faharoa ambin'ny folo azadilona mihitsy fantatry ny devoly ange fa io ny sorsana herintsika fantatry ny devoly hoe raha ohatra ka miconnecta amin'Andriamanitra io mamobe dia ahoana ataon'ny devoly zay ahatonga ny hoe tsy manam-potoana ianao impiry ianao zao ny teny hoe tsy manam-potoana ianao aza miteny an'izay tsy manam-potoana zay tsony manomboka izao tsy hoe akory rehefa lasa inona ianao dia mila 27 heures ianao vao mety le fiainana ny 24 heures daholo na ny Europe na ny États-Unis na ny Canada na ty Madagasikara na iza 24 heures dia 24 heures ary tsy hoe rehefa ohatra hoe rehefa bouddhiste dia ny azy ranga 22 heures fa ny kristiana 24 heures et demi tsisy an'izany raha afaka tsisy an'izany 24 heures ampahendrena no meny tompo anao ampy io zany ary aza miteny tsony hoe tsy manam-potoana raha te hanana fiainana fructueuse ianao te hanana fiainana hoe zany ka mamoa manana fotoana manokana ilaina le miaraka ohatr'izao miaraka ilaina ny fiombonam-bavaka amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana alefaso fa impiry any anatin'ireny fikambanana ireny andray nge ny manondrana hoana lasa zavatra hafa mihitsy ny atao fa eritreretinao hoe misy toerana zay pastera namana pastera no ny tantara resaka lasina STK tany antsinanana tany mamenatr'olona tao amin'ny EPP ny STK ny lasy dia ahoana ny fandehany vita le lasy dia inona ozy izy nareo any fitoeram-pako feno condom feno fomailo resahana mihitsy zany fa manina ny ohatr' zany satria diso paika mihitsy
tsy ampy le connexion amin'Andriamanitra dia lasa manaonao foana, dia lasa hafa mihitsy ny zavatra natao. Tokony ho gauche dia nefa droite ny naleha. Tandremantsika, andaontsika asianao hanokana fotoana hivavahana manokana. Ho anahy manokana zao, ho anahy manokana tena mandany tena mihitsy hoe maraina alohan'ny anaovana zavatra dia makadiny indray mialoha iresahako manokana amin'ny tompo. Nga moa zany vita ho azy, ianao zao tetena hoe tsy ka ianao nge itiany e, ianao ary sady zanaky mariteriveko, ianao ve tsy hanao an'izany. Dia tsisy resaka hoe zanakizy ty raharaha ty azonao. Ohatranao koa misy fotoana manao an'izany mivavaka izany dia matory ampitoerana be fa tsy tadidiko intsony hoe inona moa ilay niteneniko teo fa lasa nofiko daholo ilay izy. Lalina. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe raha teo mpianatra ny tompontsika dia mila mandany tena mitondra ny hazo fijaliantsika. Inona moa ny hazo fijaliany? Ty nofontsika ty, nga ny nofinao te hivavaka izany. Tsy te hivavaka io. Io te hatory io. Io tonga dia te hanao zavatra io. Tonga dia alefa sorangaha. Everiko hoe tena isan'ny zavatra angalarin'ny satana be indrindra amin'izao ny fiainam-bavaka. Satria fantany fa anany fanalahidy. Dia ataony mihazakazaka amin'ny activité tsika sy ianao. Tsy manaiky an'izany intsontsika. Fa dia anana fiainam-bavaka tena haute qualité. Tena hoe manana fifandraisana tsara amin'i Jesosy ianao. Andaontsika sy ianao hivavaka. Zao. Mety mbola tsy fantatry izay fandaminana eo hoe manana fotoana kelina fantaniana fa alohan'ny anontaniantsika aloha, alohan'ny zavatra hafa tohizana, andao hivavaka aloha. Naiza misy anao. Andao itsika hiondrika aloha hiteny amin'ny tompo hoe Jesosy misy zavatra mety tsy norma taty amiko. Raha henonao amin'izany teny rehetrarehetra izany hoe ohatrany tsy mamoaraka ny tokony ho izy kory ary za ty andao hivavaka tsika. Akipio ny masonao zao tsika sy ianao miresaka izao andao hivavaka. Andriamanitra mitiany ity izahay miaraka miondrika eto anatrianao eto. Manoloana ny fahamarinany teninao dia te hiaiko izay Jesosy hoe tsy mamoa izay misy fotoana tena be ravina be fotsiny izay. Fa rehefa jerena toa tsisy voniny. Andriamanitra miantso ny famindraponao izahay. Mba tsy ho kapainao izay tompo mba tsy ho esorinao izahay fa ndreto izahay miara-miaika eto anatrianao dia mifona aminao ary matoky an'ilay teninao fa rehefa miaiky ny fahotanay izahay dia matoky sy marina ianao mamela ny elokay. Mifona tompo fa misy fotoana izahay ay moa izay no andrasanao hitondra voa mamoky an'ireo manodidina anareo fa izay mitaraina hoe nona be izay tsisy mamoky anay mihitsy. Ay moa izay ny foroy andrasana hamoky ny hafa. Andriamanitra hifona anay aminao izany. Mifona aminao izahay fa matetika tena matimaty misaotra nampafantatra anay ny fahamarinan'ny teninao. Hifona anay aminao mihitsy le ohatran'ny anestesie izany atao anaty sainay ato ohatran'ny mieritreritra hoe tsy dia maninona le tsy mamoloatra. Ay moa tena important aminao. Tsy important fotsiny fa takinao aminay mihitsy hoe mamoa izay. Hifonana aminao mihitsy izay fotoana tsy namoazanay tompo. Izay Jesosy te hanomboka fiainana vaovao. Misaotra anao mampianatra anay ity resaka hoe mitoetra, demeurer en toi Seigneur. Ampianaro an'izany ary izahay hoe izay Jesosy te hiara-hiaika eto anatrianao fa le fiainam-bavakay aloha dia mampiomehy. Fomba hitenenanay azy aminao le hoe mampiomehy efa misy fotoana tena rehefa be problème izay dia tena miconnecta be aminao mihitsy. Fa rehefa zay no mandehandeha ny fiainanay na bebe routine be dia tsy tadidinay hatramin'ny fisianao. Misaotra mampatsiahanay amin'ity androany ity hoe ianao kay te hampiaraka aminay hoe ianao Jesosy.
soraty any an-tsainay any am-ponay ny dikan'izany fa ilay Andriamanitra lehibe, le tompon'ny univers te hanana fotoana intime personnel aminay. Misaotra tompo fahasoavana be zany, sokafo mihitsy ny masonay mba tsy ho vesatra, tsy ho lasa fardo aminay le hoe mila mivavaka de lasa problema indray le izy, fa misy fifaliana mihitsy hoeninay mitsirony zany hoe makao aminao amin'ny hefitra mangingina de miresaka tsika. Ampio ny tsirairay tompo, fantatrao mihitsy ny quotidianay rehetrarehetra reto ampio zahay anana fanapahan-kevitra zao androso amivavaka bien connecté aminao, mahafantatra an'izany hoe mivavaka mandrakariva, tsy reraka, tsy mitsahatra. Andriamanitra miasa aty anatinay, tononay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amen. Mety hanana fotoanana fanontaniantsika. Tsika moa sady mandeha direct ary any Cologne no mandeha direct amin'ny Facebook amin'ny page ny radio vaovao Masoa. Mety misy afaka mandefa fanontaniana ihany koa amin'ny message angambany amin'ny commentaire moa zany fa tsy amin'ny MP. Dia ianareo any a Viberfort koa zao afaka raha ohatra ka misy fanontaniana. Ok, makasitraka atsika rehetrarehetra. Afaka mieritreritra koa moa tsika hoe manangona mety mbola mitsakitsako tsika zao aloha dia mety mbola tsy mana fanontaniana fa afaka angontsika koa dia asiantsika fotoanan'izay mety amin'ny famaranana. Tiatsika ho averina kely aloha ny fotoanantsika rapitsy mbola ohatran'izao amin'ny 7 ariva aty Madagasikara, amin'ny 9 ariva any ampitan-dranomasina Europe, dia amin'ny alahady kosa amin'ny 7 ora sasany aty Madagasikara dia amin'ny 7 ora sasany zany moa any aminareo. Ye, raha tsy diso amin'ny 7 sasany any aminareo dia amin'ny 10 sasany aty aminay. Tsy maninona fa somary mandeha kely ihany ny saina amin'ity oro ity fa zay. Ok. Oui, misy fanontaniana ary Cologne ary. Oui, maheno atomona. Misaotranao Andriamanitra amin'ny zavatra tsy azo tononona. Ina mahatonga ny hoe tsy azo tononona, ina ny tokony tsy ho tononona zao Ok, ny fanontaniana napetraka domona teo hoe matetika ao anatin'ny vavaka ataon'ny olona dia misy an'ilay teny hoe misaotranao Andriamanitra amin'ny zavatra tsy azo tononona dia inona ilay hoe tsy azo tononona fa maninona ny tsy azo tononona. Misy tenin'Andriamanitra ny anankiray tsy tena ho andohako avy hatrany ilay tenin'Andriamanitra fa ho jereko miadana eo raha hitako izay fa ny zavatra matetika ao anaty rehefa mivavaka tsika dia ohatrany hoe misy zavatra mystérieux zany any ambadika, misy zavatra afenina, misy zavatra tsy hoe afenina fa misy zavatra miafina. Heveriko hoe raha ho anahy manokana dia misy ilay tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Deutéronomie any hoe atsika ny zavatra aseho fa n'Andriamanitra ny zavatra miafina. Dia rehefa
miaraka amin'Andriamanitra tsika dia everiko hoe ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika miaraka amin'ilay any amin'ny salamo milaza amin'ny hoe loary eo anatrehany fonareo dia le sincérité atsika lay any anatintsika tsy misy afenipena tsy misy tazotazomina. Hitanao rehefa miresaka amin'ny olona ka ohatrany hoe tsy afaka misy zavatra mila afenina an'ilay olona, sainao nge zany situation zany rehefa miresaka ianao indraindray misy fotoana tsy afaka teneninao zavatra rehetra ilay olona fa ohatrany manahirana mantsy izy io rehefa iresahana zavatra rehetrarehetra dia lasa misy ohatrany écran zany manelanelana anao sy ilay olona. Ohatran'izay koa ny fandraisako ny firesahana amin'Andriamanitra, everiko hoe misy fandrika ataon'ny fahavalo any amin'ilay resaka hoe tsy azo tononona. Misy miteneniny any amin'ny bokin'ny Romanina milaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsika tsy mahay mivavaka tsika fa ny fanahy aty anatintsika, le fanahy no miteny amintsika, tsy hoe miteny amintsika, mampianatra atsika hivavaka amin'ilay vavaka tokony ho ataontsika. Dia any amin'io tokoa ngamba le misy an'io texte le hoe tsy hay tononona. Misy zavatra zany qu'on ne peut pas tsy hoe prononcer fa tsy afaka formuler tsika araka ny tokony ho izy, fa zay le asan'ny fanahy. Mety mitarika any anatin'izay no hoe vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra, izay discussion be raha ohatra ka resahantsika be eto, fa ny zavatra tenentsika aloha ny androsoantsika aloha androany dia ity hoe ndao aloha tsika androso amin'izay zavatra azotsika tononona. Ny fanahy no mamonjy atsika amin'ny zavatra tsy azo tononona. Dia le hoe zavatra tsy azo tononona, zavatra ny fandraisako azy qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on n'arrive pas à imaginer, zavatra tsy voasainantsika, tsy takatry ny saintsika, dia tsy mila saintsika lalina be zany amiko aloha, tsy hoe tsy maintsy eritreritra an'izany fa ao anatin'ny vavaka koa dia zay zavatra apetraka ny tompo consciemment any anatiko any, voasaina ny saiko dia teneniko amin'ny vavako. Rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra indray, film hafa no miseho iny samy manana ny fomba fandraisany azy, fa everiko kokoa hoe any amin'izay côté teny amin'ny teny tsy fantatra izay mety mandeha le vavaka tsy azo tononona. Misy fantaniana anankiray aty amin'ny Facebook aty hoe ao anatin'io vavaka io ve tsy maintsy misy hoe fiderana sy fifonana sa tonga dia afaka miresaka tsotra ohatran'ny olona mifampiresaka. Ilay zao ny evitentsika rehefa hoe mivavaka tsika, andao ho saina mihitsy hoe tsy misy protocole be. Any amin'ny Filippiana toko 4:4-5 ny tenin'ny tompo milaza hoe aza manana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Misy teny koa any amin'ny epistily manambara hoe misy ataovy amin'ny fivavahana rehetra, misy karazany ny vavaka, fa tsy voatery nefa hoe rehefa chaque fois mivavaka dia tsy maintsy asiana an'ity, dia tsy maintsy asiana an'ity. Zay hevitra hoe tsy maintsy misy an'ity sy ity zay lasa mandeha any ambany lalàna indray tsika, tsy tafiainao ambany fahasoavan'Andriamanitra dia lasa tsy misokatra, lasa tsy tena ouvert ny fontsika amin'izay fotoana izay. Fa andao hianatra tsika hoe eto anatrehan'ny tompo eto ny fahazarako manokana zao ny amin'ny fiainako miaraka amin'ilay salamo 100 iny zao, salamo 104 hoe midira amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana, eo akanjany amin'ny fiderana, ndikany rehefa vao manomboka mivavaka mba hatonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia maka fotoana mihitsy aloha misaotra an'Andriamanitra, dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay tadidiny saiko sy takatra ny saiko eo midera azy. Dia zay no rehefa vita zay dia ilay izy zany tahaka ny maka fotoana ianao miaino ny tompo dia rehefa miaino ny tompo ianao dia asehony ianao hoe ty point ty ohatrany tsy mety fa tsy manao an'ilay vavaka koa
raha te hitombotsika eo anatin'ilay zany tsy manao an'le hoe mifona amin'ny tsy mety rehetra nataoko, tsy manao tahaka izay tsontsika, tahaka an'ilay zavatra ohatrany hoe tsy haiko le izy fa de mifona fotsiny everiko hoe tsy hoe diso be maninona akory le hoe mifona amin'ny tsy mety rehetra nataoko, fa everiko hoe vavaka rehefa tambola zaza ara-panahy de manao an'izay vavaka izay, fa rehefa te hitombo ianao de aseho an'ny tompo anao hoe ty le point, de teneninao mazava hoe Jesosy mifona amin'ity point ty mifona fa le fijeriko teo kay tena tsy nety, mifona fa ay le teniko iny tsy mety, mifona amin'ity de mandray ny famelan-keloka ianao rehefa nifona tamin'ny tompo. Asa domona mety ihany ve lay tsy hoe mety moa fa mety mazava ihany ve, afaka atambatritsika koa moa de jerentsika kely eo manaraka ao. Misy voilà. Misy manao commentaire kely hoe amin'ny vavaka fifonana ve de misy an'reto no ifonana ota tsina, ota tsy fantatra, ota palaky mahazo, ota saisa. Azonao azavaina ve ozy izy le hoe ota tsy fantatra? Everiko hoe ny ota tsy fantatra arak'le resantsika teo, ny fahalalantsika sy anao ty zany tena bitika par rapport amin'ny Andriamanitra. Andriamanitra mahafantatra, andeha ataontsika hoe 0,000 quelque chose % ny fantatritsika rehefa conscient ianao hoe ty tsy mety, de tsy hoe iny ihany akory ny tsy mety, fa misy zavatra tsy mbola takatry ny sainao, de tsy mbola zaka ny sainao eritreretina, de tsy aseho an'Andriamanitra anao, tsy ataon'Andriamanitra hoe coupable am'le izy ianao, tsy anadinan'Andriamanitra anao satria mbola tsy any amin'anatin'ny ny fisainanao any, de miteny an'io Davida any amin'ny vavaka ataony ota tsy fantatra. Afaka tenentsika amin'Andriamanitra koa zay hoe mifona amin'ny ota tsy fantatra, everiko hoe zay le hoe ota tsy fantatra satria tsy mbola takatry ny sainao lay izy. Za miteny aminao zao io misy fotoana nge ny zavatra nyteneniko na mitory teny teo raha zao nizara taminao tenin'Andriamanitra amin'ny maha olona na miaraka amin'ny nofo be aty anatiko ny nofo aty anatiko, misy zavatra mety tsy araky ny nandrasan'Andriamanitra fa za no te hiteny azy, fa za tsy mahalala, de zay no hifonana amin'Andriamanitra ihany koa. Voilà. Resaka voady ny resantsika hoe ny fantaniana tany ampita tany hoe tsika kristianina ve afaka manao voady sa manahoana. Misy tenin'Andriamanitra izay tsy manakana atsika ny manao voady zany, tsy hoe fahotana fa mila mandinika tsara mihitsy tsika aloha zay vao manao anazy. Ny tenin'Andriamanitra hoe andrasa aloha fa mbola mijery an'le tenin'Andriamanitra
fa mananatra antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra mba tsy hivoadivoady teneniko amin'le miverina indroatra an'izay mihitsy mba tsy hivoaditsika kanefa mantsy avy eo tsy ahatanteraka le tenenitsika tena important be ny tenenitsika afaka manao voady eo anatrehan'ny tompontsika fa miaraka amin'lay tsy miaraka amin'ny nofontsika zany fa mandinika tsara eo anatreha amin'ny tompo ary aleo tsy mivoady toy izay mivoadivoady foana nefa tsy mahatanteraka raha tsy diso efa nisy fotoana misy nataontsika mba mitadity izay fa tsy hitako dans la foulée eto aloha ilay tenin'Andriamanitra dia ngamba izay ny amaliko anazy hoe afaka manao an'izay tsika fa miaraka amin'ny fieritreretana lalina hoe anao hoe ho tanterahantsika sa manahoana. Satria tena zava-dehibe amin'Andriamanitra hoe efaitsika zay zavatra tenenin'ny vavantsika dia efaitsika. Any amin'ny Facebook any izao misy fanontaniana hoe ahoana ny fandaminanao an'ilay fotoam-bavaka adiny iray isan'andro izy. Pratikan'ilay izy moa hoe io koa tena nianarako tamin'ny tompo mihitsy io manana cahier na journal de prière na cahier io misy mpanompon'Andriamanitra hoe Bill Hybels zay any ampitany any États-Unis any no niresaka an'io dia tena voaraiko be ilay ohatra ny teneniny satria mpahazo ahy mihitsy hoe rehefa mivavaka dia manomboka frazy iray fa miparitaka be mihitsy io lohako io tsy tadidiko intsony akory avy eo inona moa ilay niteneniko teo fa misaina ny rehefa avy eo misaina ny rariva misaina ny ohatrany mora miparitaka dia njikany niteny io mpanompon'Andriamanitra io hoe tsara ny manana cahier tsara ny manana manoratra dia nianarako izay ary tena nahomby taty amiko tsy voatery izay mahomby aty amiko dia hoe mety aminao koa tsy le filozofia le fiarahana amin'ny tompo tsy fakatahaka fotsiny fa raiso mihitsy ny modèle tianao raisina misy efa ny voatendry ny tompo anao koa dikany ahoana ny ataoko ny manokana miditra ao amin'ny war room na le efitra amin'ny fivavahana dia alaina dia makeo amin'ny tompo eo dia sokafako ny cahier-ko dia manomboka manao ny manoratra ny vavaka fisaorana rehetrarehetra amin'io koa ny noteko an'ilay kofondrora kely noteko an'ilay valim-bavaka tamin'ny andro lasa iny tena maka fotoana be mihitsy amin'iny mandany any amin'ny 20 minutes any manao an'izay vavaka izay hatrany manao an'izay vavaka fidirana sy fisaorana izay rehefa vita izay dia mandinika tenin'Andriamanitra io resahantsika io rapitso hoe ahoana io resaka mandinika tenin'Andriamanitra io fa tena fototra be fa mandinika tenin'Andriamanitra dia rehefa vita izay dia izay vao manao ny vavaka fifonana sy fangatahana rehefa vita izay. Izay dia feno ny adiny indray indraindray taperina satria mila mandeha miasa. Avy any Rome no mametraka ny fanontaniana hoe misy mivavaka te han'olo tena mafy nefa rehefa ao anaty olana dia lasa miravoravo tanana miteny mihitsy aza hoe ohatra ny mivavaka foana nefa toa vao maika miaratsy isan'andro ny fiainana dia ahoana ny tokony ataon'izany olona izany. Everiko hoe tsy hoe ny olana fa izay mihitsy ary rehefa mivavaka ianao zao anao io fotoanana mivavaka io dia aza mieritreritra ianao hoe rehefa mivavaka ianao zay efa nanao an'ilay vavaka dia tokony misosa milamina be ny fiainana
tena lazaiko anao mihitsy fa rehefa manomboka bien connecté amin'ny tompo ianao a dia gaga ianao fa eo no ohatra ny manomboka koa ny problema ny fomba fahitantsika azy satria maninona satria mihamazava ny fiainanao ho fait le izy zany teo a ohatra indreny hoe ao anaty trano maizimaizina ianao a teo tsy hitanao hoe misy charbon tarehanao a dia nanomboka nandeha le jiro a dia zay ianao ve Andriamanitro ary kaiky izao ny hitan'ny olona tamin'ny fiainako dia hoe ianao vao miréaliser an'le izy hoe ary problema be kay za ty dia ohatran'izay le sary aza taitra mihitsy hoe ny any amin'ny petera voalohany toko faefatra ve misy an'iny anjiny faharoa ambin'ny folo hoe aza gaga nareo aza gaga amin'ny fahoriana amin'ny fizahanttoetra amin'ny fitsapana mahamay izay mianjady amintsika ny tedaviny devoly a dia hoe ho rerakintsika devant ny fizahanttoetra fa ao mihitsy izay ny tenen'ny romanina 12 mila persévérance mila persévérer mila maharitra sy miaritra ao anatin'ny vavaka tena mitazona hoe ny Andriamanitra le vavaka ne au fait tsy ny olana antsika sy ianao a ny valim-bavaka no lasa ohatrany hoe tazomy ohatrany hoe andrandraitsika be tsy hoe tsy miandrandra valim-bavaka ianao fa andrasany hoe misy différence tsara no hoe miandrandra valim-bavaka ianao sy miandrandra n'le mpanome valim-bavaka zavatra somary différent zany misy fahasamihafana ndikany ao anatin'io a mila mandroso mihitsy ianao ary zay ny tedaviny tompo aminao le vavaka ange tian'Andriamanitra anananao a fifandraisana ohatra le mampiaraka hitanao le tenitsika teo hoe mampiaraka ohatran'izay le relation aminao ny tedaviny tompo tsy le hoe fotsiny hoe nao mandray valim-bavaka dia faly ianao amin'iny dia avy eo a manadino ny tompo ianao fa tian'Andriamanitra hoentina ny amin'ny relation a miaraka amin'ny hatrany ianao dia zany ny antony ampifangarony tsirom-piainana isan-karazany amin'ny fiainanao ny ataontsika zany rehefa tonga izay fotoan'izay a tena mini le hoe mini a ny aty anatintsika nge mora découragentsika amin'ny maha-olona antsika fa mini a manao fanainina izay le tiako lazaina faire exprès manao inona maharitra hoe io Andriamanitra io indray aloha zay no mampatonga le hoe toko telo le resahantsika fa androany moa tsika vavaka fotsiny resahana dia ohatrany mbola ohatrany hoe mitanila kely tsika fa andeha le tenin'Andriamanitra sy le fitiavan'Andriamanitra dia hitanao tsara hoe maharitra amin'izay misaotra ny tombo misaotra ny rondro tiana pope dia misaotra ny Jesosy miteny amintsika hoe mpitory-teny 5:4 le tenin'Andriamanitra io mihitsy izy aleo tsy mivoady any toy izay mivoady ka tsy mahefa ny dikany a tsy mampaninona an'Andriamanitra mihitsy hoe mivoady tsika fa aleo tsy mivoady toy izay mivoady nefa tsy mahefa voilà. Misy fanontaniana anankiray io dia angamba tsy fantatro ny taminany any amin'ny retraite spirituelle any a fa mety ho fanontaniana io mety amarana antsika anazy hoe ahoana ho izy a raha mieritreritra hoe toa tsy nisy ota aho androany a dia lasa miteny ho azy any a hoe mifona tamin'ny tsy mety rehetra ny zavatra anankiray aloha tiako sarihana anao a dia possible ny fiainana hoe tsy misy ota andraso aloha tsy hoe zany hoe hitanao misy fotoana zany tsika mieritreritra hoe misy ny fomba fahitako an'aloha taloha ohatra misy zavatra mitatao zany foana eto ambony lohako hoe ohatra misy tsy mety zany atao ohatra misy tsy mety tsy fantatra hoe inona le tsy mety fa ohatra misy tsy mety ny ataoko za zao manota za zao fa ny tian'Andriamanitra hiavy itsika
ny antony dinan'i Jesosy teto ambonin'ny tany namonjy anao any amin'ny afo be anankiray fa hitondra anao any amin'ny fiainam-pahamasinana mandeha tsikelikely miamitovy amin'i Jesosy. Tian'Andriamanitra ho purifiena amin'ny ota mpahazo anao, amin'ny ota amin'ny fiainana ianao. Ndika possible hoe misy 15 minutes tsy nanota everiko hoe possible tsara zany. Fa ny fandrika anankiray koa nefa ny fieritreretana hoe za rangahy tsy manota mihitsy everiko hoe tsy misy olona afaka mieritreritra hoe tsy manota mihitsy izy ao anatina tontolo andro anankiray. Mampandroso kokoa hatrany no mivavaka an'ilay Salamy 139 dia miteny amin'ny tompo eo amin'ny andiny 23-24 hoe dinio Andriamanitra fantaro ny eritreritro. Jereo ndrao misy lalana mampahory aty anatiko hoeto amin'ny lalana mandrakizay ny anjarantsika zany ao anatiny angataon'ny tompo aneo aminao. Hitanao rehefa regleny misy ota anankiray zao ohatra hoe regle, misy zavatra hafa ho asehoan'ny tompo anao hafa indray, tiano reglena ny fiainanao, tiano reglena dia mandeha tsikelikely tahaka an'izay tsika. Ndikany za te ampanao fanamby anao hoe oui mety tsisy zavatra tsaronao be fa zay mihitsy manao fanamby hoe tompo asehoy anahy dia tsy hoe forcena hoe tsy maintsy misy zany, tsy maintsy misy inona re tsy ohatr'izay ilay fanaovana azy fa misokatra ianao hoe taiza Jesosy ny tsy nety, inona ny zavatra tsy nety ny offensé anao, ny offensé any hafa na ny offensé any tenako. Voilà. Tsy misy fanontaniana intsony ve? Faranantsika eo ny fampianarana zany tamin'ity anio ity andao omentsika an' Jesosy zany rehetrarehetra zany dia hivavaka tsika mamarana an'izay fanontaniana izay dia faranantsika koa ny direct ny Facebook aloha dia tsika moa afaka mifandray hatrany hivavaka tsika. Misaotra anao Andriamanitra mampianatra anay amin'ny resaka vavaka. Andriamanitra tsy mahay zay, tsy mahay. Zay teny amina hoe tsy mitsinina sady tsy mahay nininona, tsy mahafantatra nininona, tsy mahavita nininona. Mila anao zato isan-jato. Na efa ela be fa tamin'ny nanao sekoly alady taloha zay nefa nampianarin'ny dadanay sy mamanay mivavaka, tsy midika izany hoe mahay mivavaka zay. Marina mihitsy ilay teninao Andriamanitra hoe tsy hainay akory izay tokony ho teneninay. Miara-misaotra izay ny amin'ny fanahinao izay mampianatra anay izay manonona ny vavaka tokony ho teneninay eo anatrehanao Andriamanitra iray. Tompo sokafo ny fanahinay amin'izany dia hoeto amina fiainam-bavaka matotra, amina kalitao ambony ary izahay tsirairay reto. Dia rainainao Tompo ny toy ny fiainana rehetra amin'ity alina ity, ny ampitso, ny amin'ny manaraka eo an-tananao zany dia matoky anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ataontsika kokoa ny any amin'ny Facebook dia fiadanan'ny tompo aminareo ampitso indray amin'ny 7 amin'ny ora Madagasikara no fotoanantsika.